Tonga soa indray isika ato anatin'ny fantaro amin'izao ora sy fotoana izao. Miaraba tompokolahy, finaritra tompoko vavy. Teo aloha isika dia teny Ambohimanga Rova ny fanadihadiantsika ho amin'ity anio ity dia mbola tsy voana amin'izay isika satria manana ny tantarany manokana izany Ambohimanga Rova izany amin'ny mahavakoka iraisam-pirenena azy ho antsika malagasy. Tombony lehibe ho antsika izany ka tsy be resaka izay fa avy aloha avy hatrany dia ny fanadihadiana no ndeha arahany ndao ary. Raha fitintsika ireo voalaza teo aloha, maro ireo singa manaitra ny maso raha vao tonga eto amin'ny Rovan'Ambohimanga. Ety ivelan'ny tamboho, eto anoloana, ahitana ny vato miendrika fo. Sy ny toerana fikabarian'ny mpanjaka. Eo koa ny hazo maniry izay manapirofo ny mahafinenan'ny mpanjaka ny tanàna. Raha mivadika ty ambadika indray isika, zaridaina voaravaka rarivato ny lalana izay manome endrika ny tanàna. Toerana ahafahana miala voly tsara, ny rivotra madio sady mahatazana ny akanton'ny tontolo manodidina. Eto kosa ny atao hoe Ambatomihotendro, toerana izay fangatahan'ny olona zanaka, lahy na vavy, amin'ny alalan'ny fanopazana vatokely. Toerana ihany koa izay ahatazanana nanamboatra biby, ilafy ary Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny ato anatiny indray, ahitana ny lampan'Andrianampoinimerina sy Ranavalona faharoa. Ny tafondro varimasaka, ny fahitra masina, toerana fitiliana ireo manam-pikasana Iakadama. Ity zany ny toerana fitiliana ireo olona rehetra zany izay miditra ny rova satria izy ity zany zao dia eto amboniny vavahady atsimo. Ka ny olona rehetra zany izay manam-pikasana hiditra ato amin'ny rova na vahiny io zany dia fa misy zany ny miaramila zany manao ny fitiliana ny olona rehetra izay mitsidika eto. Ny Dobomasina. Tamin'ity taona ity zany dia 2024 dia nanao ny fanadiovana ny Dobomasina zany izahay izay niarahana tamin'ireo mpiandraikitra ny mpanaraka ny fomban-drazana izany. Dia ity dobon'ny mpanjaka vavy ity moa zany no natao ny fanadiovana tamin'izany. Ka nanomboana anazy moa dia tsy maintsy misy ny fombafomba atao zany izay tarihany ireo mpitarika ny fomban-drazana izay zany. Dia taorian'ny fomba nanaovana ny fomba moa zany dia nesorina ray manontolo mihitsy zany ireo rano ireo dia ny diovina
de marina moa fa rehefa noritraina zany ity dobo ity a de hitantsika eo moa zany misy an'ireo trondro menamena reo a fa misy vola madinika be deabe ary nisy koa zany hatramin'ny vola taratasy a zay arotsaka ny olona ao zany ho fankasitrahana na ho fisaorana ho fangatahana zany a nataon'ny olona teo de reny moa zany marihana fa rehefa vitadio zany ny dobo a de rano avy any ankazo malaza zany a no rano namenonana ity dobo ity zany a de ilay vola zay hita rehetrarehetra tao zany a de naverina tao indray a ary ireo trondro ireo koa moa zany de reo hitanareo reo naverina. Le fomba narahana moa zany a de mazava ho azy hoe manao fangatahana zany izy hoe hikasika an'ity toerana masina ity zany a de mangataka zany izy a mba tsy ho azo tsampina zany ny fanatanterahana an'izay zavatra efa mba ho totosa atsaka sy andavany. Tanana malaza ny mpanjatany efa ela tsy lavitra tokoa nefa ny lavabary. Le lavabary zany a nyraisin'ny mpanjaka hoentina hamantarana ny taona rehefa miakatra ny vary zany de ny vahoaka isaky ny faritra zany mitondra ny ataontsika hoe ho an'ny lehilahy izy isam-pangady, ho an'ny vehivavy izy lay saloim-bary de reny a no tahirizin'ny mpanjaka ao anatin'io reny le karazana fanomezana avy any amin'ny vahoaka reny zany de ijerevan'ny mpanjaka hoe manao ny ty taony ity raha ny anankiray fotsiny zany ny feno amin'in'lay fanaterana hoe ny vahoaka iny de mieritreritra ny mpanjaka hoe mety hisy mosary tena hoe tsy ho ampy zany ny vokatra amin'ity taony ity fa raha izy anankitelo zany ndray feno a de zay le ataontsika le hoe taona zina. Ireo tranomasina misy ny taolam-balon'ny mpanjaka ihany koa de tazana eto. Tsy adino ny trano fitaratra izay fivorian'ny mpanjaka fahiny. Ity zany a no trano fitaratra na belvedere hoy isitsika zany a toeram-pivoriana zany tamin'ny fotoanan'ny Andriamanjaka zany. Amin'ny fotoana milamina zany sy mangina tsy voarebirebin'ny mpamangy sy ny mpitsidika zany. Fa ny rovan'Ambohimanga izay tsy afa-misaraka amin'ireo manodidina azy no izy manakasina. Ny vohitra Ambohimanga zany a dia manana ifandraisana amin'ireo toerana manatantara sy ara-kolontsaina manodidina anazy. Hitantsika any amin'izany zany a amin'ny ilany avaratra zany zao de mahita ny toerana Ambatondradama zany isika. Amin'ny ilany andrefana de mahita ny Mangabe zany isika sy ny Amboatany. De amin'ny ilany atsimo andrefana misy ny Akazo Malaza ary ny ilany atsimo zany a de misy ny Atsahafady. Ireo toerana ireo zany a de toerana ara-kolontsaina, toerana andalovan'ny olona zany a mialohan'ny iakaran'ny olona zany a ety amin'ny vohitra Ambohimanga. Andena pony merina mpanjakany merina andena pony merina mpanjakany merina. Ankoatr'izay anefa efa tany amin'ny taonjato fa 520 tany ho any no nahafantarantsika ny fisian'ny vohitra Ambohimanga are-pirenena malagasy ary riareantsika malagasy ny fananana azy. Raha natao ny fanisana mahery ny 20 ireo vakoka ara-kolontsaina hita na ankalamanjana na antrano. Ny tsara homariana zany a fa ny fanatanterahana ny fomba nentin-drazana zay tamin'ny andron'ny fahampanjaka zany a ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao zany hoe fa 500 taona lasa zany a no anisan'ny singa anankiray zany a nanekeny ny UNESCO zany a ho andraisana ho isan'ny harem-bako irizan'izao tontolo izao a any vohitra Ambohimanga. Masotsivana 3 amin'ireo 4
no faritany UNESCO zany a no voafehin'ny vohitra Ambohimanga zany, de anisany moa zany ny fitohizan'ny fanatanterahana ny fomba nentin-drazana zany a no anisany masotsivana anankiray. Ny masotsivana faharoa zany a de eo a le fananany vohitra Ambohimanga endrika ivelan'ny ray manontolo zay tsy mbola nahita mpanovana firy tao anatin'izay 500 taona zay, de hita eo moa zany a ilay rafitry ny ala zany a zay mbola ahitana ny sisan'ala tranainy a hita teo Timerina. Hita tokoa zany a ny rafitry ny rova tamin'ny andron'ny fampanjaka, ary indrindra hita ihany koa zany a ilay tao-trano malagasy zay mbola ahitantsika eraky ny tanàna zany eto anatin'ny vohitra Ambohimanga. Fahatelo zany a dia ahitana taratra zany a ny ataontsika hoe civilisation nisy a teto amin'ny Océan Indiana zany a ny hita teto amin'ny vohitra Ambohimanga. Noho izany indrindra, zava-dehibe ny fikajiana ny toerana tahaka itony izay antom-pisiany ny ofisy mitantana ny vohitra Ambohimanga na ny Oscar. Taorinany zany ny nahavoasoratra ny vohitra Ambohimanga ho isan'ny vakoka iraisan'izao tontolo izao tamin'ny volana Desambra 2021 zany a, dia nipetraka ary napetraka mihitsy zany moa ny fitantanana azy manokana, satria izany fitantanana manokana zany moa zany a dia anisan'ny ataontsika hoe engagement ny Madagasikara zany a amin'ny fitazomana an'izay endriny tamin'ny nanoratana azy ho isan'ny vakoka iraisan'izao tontolo izao izay. Teo zany a nipoirany rafitra anankiray zany ny tantanana ny vohitra Ambohimanga, dia ny ofisy mitantana ny vohitra Ambohimanga na office du site culturel Ambohimanga Rova zay ao anatin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asa tanana. Ka io rafitra io zany a no miandraikitra ny fikajiana ny toerana iray manontolo, ny fampafantarana anazy, ny fampiroboroboana anazy, ny fitantanana ny mpitsidika rehetra zay misy mitsidika zany a ny vohitra Ambohimanga. Isa-taona zany a dia misy foana ny fanavoazana. Io moa zany a ao anatin'ny asana andavanandro mihitsy zany a ny fitsirihana ny zavatra simba, ny singa misy fahasimbana zany a dia arakaraky n'izay zany a no amaritana ny fanamboarana hoe iza no maika, iza no afaka miendrikely. Tany azy fa sarotra ny mila, arovony vohitra Ambohimanga, fa arena sarobidy, arena tsy voavidy, tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izao sy anareo. Hitantsika amin'izany a fa manana ny toerana sy ny lanjany manokana izany Ambohimanga Rova izany, indrindra fa ho antsika malagasy izay reharehantsika vakoka iraisam-pirenena azy, izay indrindra no isarihan'ny fandaharana anao hoe mba tsy dio jereo ireny toerana manatantara ireny. Fampitinana ihany no hitantsika teto amin'ny fandaharana, na dia andro maro ary nanarahantsika izany, fa mbola maro sy betsaka ireo tsara ho fantatra izay azo trandrahana amin'ireny toerana ireny. Tapitra ihany koa ny fandaharantsika ho an'ny androany, tapitra teo ihany koa moa ny fanadihadiana mahakasika ny Ambohimanga Rova, fa amin'ny herin'ny anio dia hoentinay amina toerana hafa indray ianao anaraka fanadihadiana mahaliana hafa indray isika. Dia mandra-peo anary amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Veloma.